na tianao na tsy tianao misy vokany tsara na ratsy amin'ny fitondrantenanao ny namana izay safidinao satria mazana ny olombelona dia mikatsaka ny fankasitrahany manodidina azy indrindra fa ireo namana ka lasa mirona manao izay ataony namantsika isika ny olana dia izao raha miaraka amin'ireo olona izay mitaona amin'ny ratsy ianao dia mety ho voasary ka hanao izay ataony mba hitovy aminy milaza ny baiboly hoe izay miara-dia amin'ny endry dia ho endry fa izay misakaiza amin'ny adala dia hidiran-doza izany hoe raha mandany fotoana miaraka amin'ny olona tsara isika dia lasa manahaka azy fa raha mandany fotoana miaraka amin'ny olona ratsy kosa nefa isika dia mety ho tahafa itsika ny fitondrantena ratsiny tsy afaka misafidy ny olona manodidina anao ianao mety tsy ho kristianina ny mpiara-miasa ny mpifanolo-bodrindrina aminao na ny ankohonanao fa afaka misafidy ampahendrena reo namanao ianao mba ahafahanao mifanerasera amin'ny olona mitovy fisainana aminao aza misakaiza amin'ny olona mora tezitra ary aza miara-dia amin'ny olona saropo fandraho hianatra ny fanaoniny ianao ka hahazo fandrika ho an'ny ainao ary farany hoy Paoly aza mety ho fitahina ianareo ny fikambanana amin'ny ratsy dia manimba ny fitondrantena tsara mazava ny baiboly fa mila misafidy ampahendrena ny namantsika isika ka ity ny teboka voalohany mitadiava namana tsara kristianina hiarahanao tena zava-dehibe izany raha mifanerasera amin'ny olona izay tian'Andriamanitra sy mankatoy ny teniny olona izay tena mitady azy ianao dia hanampy anao izany amin'ny fiarahanao amin'ny tompo izany no nataon'ny fiangonana teo aloha milaza ny baiboly hoe nahazoto ny aona isan'andro izy ireo nivory tao an-kianjan'ny tempoly niara-ny sakafo tany an-tranony avy nihinan-kanina tamin'ny karavona sy fahatsoram-po mety ho mafy ny maheno n'ity teboka faharoa ity mety misy olona eo amin'ny fiainanao izay tian'Andriamanitra hahalana kokoa ny fiarahanao aminy mihasarotra ity teboka ity satria tsy mitovy foana ny toe-javatra miseho mila miaino ny fitarihan'ny fanahy masina ianao mety hiteny izy hoe tsy maninona ny fimanananao amin'ny karazana olona sasany fa mila hena ny fotoana laninao amin'izy ireo na mety hiteny aminao izy hoe mitaona anao amin'ny ratsy ny ray amin'ny namanao ireo ary tsy tokony hifandray amin'ny mihitsy ianao na koa raha tena matanjaka ny finoanao dia mety hiteny izy hoe tsy maninona ny fiarahanao amin'ny namana tsy kristianina sasany satria fantany fa ho fianarana ho an'izy ireo ianao ary mety hitaona azy ho ao aminy hitantsika izany teo amin'ny fiainan'i Jesosy nandany fotoana niaraka tamin'ny mpanota izy ary nantsoina mihitsy hoe sakaizan'ny mpamory hetra sy ny mpanota afaka nanao izany tsara izy satria fantany fa tsy nahatarika azy tamin'ny fahotana ireo mpanota ireo fa izy indray no hitarika ny mpanota hanatona an'Andriamanitra fa araka ny nolazaiko teo mila miaino ny fanahy masina ianao ka rehefa miezaka mamantatra izay lazainy ianao dia tsarovy fa tsy misy fifandraisana lehibe noho ny fifandraisanao amin'ny tompo eo amin'ny fiainanao ary raha misy finamanana hafa eo amin'ny fiainanao izay manohitohina ny finamananao aminy dia mila miovy izany tsy fantatro mety hoe namanao efa elabe na mety olony tianao mihitsy aza tsy misy fifandraisana eo amin'ny fiainanao izay mendrika ny animba ny fifandraisanao amin'ny tompo feno fahotana ny tontolo misy antsika tsy afaka misafidy ny olona tsirairay manodidina antsika isika fa kosa afaka misafidy ny namantsika enoy ny feon'ny fanahy masina ary misafidiana ny miaraka amin'ny olona izay tiany hifanerasera aminao